Aleoko aloha hivavaka raha ny hanamboarana an'ity étude biblique ity a, Jauna voalohany, toko voalohany 19:34 ny androany. Avakeo ary. Misaotra anao zay Jesosy amin'izao fotoana izao a, misaotra anao zay Jesosy amin'ny olona tsirairay avy a, zay mahita an'izao live izao a. Afaka Jesosy mba tena hoe nondray ny teny amin'ny alalanay androany a, mba tena hoe ianao koa Jesosy ny ampisokatra ny masom-panahinay a, sofim-panahinay mba ahafahanay mahita sy mandray zay zavatra ambaranao Jesosy androany. De afaka Jesosy mba tena hoe inona ho ataonay androany Jesosy de aoka ianao ny sandratra fa zay hetra de misaotra anao zay Jesosy eo. Amen. Amen. Tonga de vakiko zany ilay izy amin'ny anaran'i Jesosy a. Ary izao no nambaran'i Jaona, ran'ny Jiosy naniraka mpisorona sy Levita avy tany Jerosalema hankany aminy a, mba hanontany azy hoe iza moa ianao. Ary nilaza marina izy ka tsy nandà fa hoy ny filazany, tsy izaho ny Kristy. Ary izy ireo nanontany azy hoe ahoana ary, Elia va ianao? Fa hoy izy tsy izy aho. Ilay mpaminany va ianao? Fa izy namaly hoe tsia. De hoy ireo taminy, iza ary ianao? Mba hitondra anay valy no any amin'izay naniraka anay. Lazainao iza moa ny tenanao? De hoy izy, izaho de feon'ny miantso mafy any an'efitra hoe ataovy mahitsy ny lalan'i Jehovah, arak'izay nolazain'i Isaia mpaminany. Ary iraka avy tamin'ny fariseo ireo, de nanontany azy ireo ka nanao taminy hoe nahoana ary ianao no manao batisa raha tsy ianao ny Kristy na Elia na ilay mpaminany. Jaona nanamaly azy ka nanao hoe izaho manao batisa amin'ny rano, fa eto aminareo misy anankiray izay tsy fantatrareo, de ilay avy ao aoriako ary tsy mendrika many fehikapany aza aho. Izany zavatra izany dia natao tany Betania any andafin'i Jordana izay nanaovan'i Jaona batisa. Noho ny ampitso dia nahita an'i Jesosy avy manantona azy Jaona, ka de hoy izy, indro zanak'Ondrin'Andriamanitra izay manezotra fa ho tany izao tontolo izao. Izy ilay nolazaiko hoe misy lehilahy avy ao aoriako izay efa tonga eo alohako satria talohako izy. Ary izaho tsy nahalala azy, fa mba aseho amin'ny Israely izy, izany no niaviako manao batisa amin'ny rano. Ary Jaona nanambara ka nanao hoe izaho nahita ny fanahy midina avy any an-danitra tahaka ny voromailala nitoetra teo amboniny, ary izaho tsy nahalala azy, fa izay naniraka ahy hanao batisa amin'ny rano no nilaza tamiko hoe izay ho hitanao idinan'ny fanahy sy hitoerany, de izy ny mpanao batisa amin'ny fanahy masina. Ary nahita aho ka de nanambara fa izy ny zanak'Andriamanitra. Amen. Amen. Ny hanaovantsika anazy moa zany a, tsy mitovy amin'ilay tamin'ny farany fa tonga de vakiana indray mandeha ilay izy de somary haka fotoana kely zany hoe andinihana hoe inona no voarainy tsirairay anatin'ilay izy. Raha ohatra ianao hoe mahita an'ilay live a ka te handray anjara de alefaso amin'ny commentaire eo hoe izao ny zavatra voaraiko. Tsy voatery anatin'ilay live direct fa na anaty replay ary ianao no mahita ka te handray anjara hoe izao ny zavatra voaraiko tamin'ilay teny vakiana teo a, de afaka manoratra amin'ny commentaire koa ianao. Sinon aloha zany izay hanao an'izay hoe haka fotoana kely andinihana an'ilay izy a. Na aloha zany zavatra hitako voalohany eto a amin'ilay izy de le fomba amaliany Jaona mpanao batisa an'ilay olona manontany hoe manontany zany zareo hoe iza tokoa zany Jaona mpanao batisa de zavatra tsikaritro anatin'ilay izy de mametraka tsara an'ilay resaka identité foana izy anatin'ilay izy hoe hoe tsy important hoe iza zany e, fa hoe inona le mission-any. De zay foana ny placeny eo amin'ilay izy hoe ny tena tanjon'ny Jaona mpanao batisa de le hiantso mafy any an'efitra de hoe hanao ny lalan'i Jehovah ho mahitsy a, de zay ny tena mission de zay foana ny indrindra zany hoe anatin'ilay izy fa izy tsy miteny hoe za le mpaminany zao na hoe za le ty na sy ny sisa, fa le mission foana nampiakarany tanatin'ilay izy hoe zao ny zavatra antony nikréen'Andriamanitra anazy. De ny anankiray a hoe le resaka hoe centreny any amin'ny Jesosy foana le zavatra rehetrarehetra. Hitanareo le hoe manontany zao le olona manontany anazy hoe maninona zany ianao manao batisa? De avy eo ny fomba hamaliany anazy a de ohatrany ahodin'izay le resaka de nefa rano hoe ao aoriana ao izy a ho avy zany Jesosy, de Jesosy ny hanao batisa anareo amin'ny fanahy masina. Zay ny nitondrany an'ilay izy, zany hoe tsy nasiany
Ohatrany hoe tsy concentré makany amy Jesosy foana zany le sujet tao anatin'le izy. Io zao vao raiko am'zay zavatra teneninao zany hoe le resaka le voalohany le teneninao teo hoe mifantoka am'le mission izy. Ohatrany hoe am'zao vaninandro zao zany miteny daholo hoe tsy hoe daholo moa zany e, ohatrany hoe somary voizina le hoe ianao profety, ianao ve apôtre, ianao pastera, ianao ohatr'izao, inona le titre anananao zany e. De za zany mahita hoe marina hoe misy importance an'le manana ny importance zany rehetrarehetra zany anatin'le izy satria le titre koa anisan'ny anehoanao hoe parcours-nao zany hoe ny zavatra efa nianaranao sy ny lalovanao zany mba lalovanao zany e. Fa ohatrany hoe mahita an'le exemple an'i Jaune eto zany hoe tsy ohatrany hoe miteny zany izy hoe tsy important be le titre fa ny zava-dehibe de hoe manao an'le zavatra iantson'Andriamanitra anahy fotsiny hoe za tsy important be hoe za ve évangéliste, za ve ohatr'izao sy ohatr'izao mpanao délivrance na sy ny sisa fa hoe concrètement zany pratiquement zany inona le zavatra iantson'Andriamanitra anao, inona le faire zany e, hoe inona le tian'Andriamanitra ataonao de hoe fantatrao ve zay zavatra zay de ataonao ve le izy de Matetika koa manko zany am'zao vaninandro zao ohatrany hoe somary compliqué-na be le zavatra hoe mila fantatrao be hoe zao ny appel-anao mila fantatrao be hoe ty ny domaine misy aminao sy ny sisa sy ny sisa. Fa nefany ny zavatra tsy azon'le olona de hoe ny essentiel de le resaka obéissance foana hoe rehefa misy zavatra sain'i Jesosy ataonao de tena ataonao ve le izy. Fa io zany rehefa une fois ianao manana an'zay ohatrany hoe zay mécanisme zay ve ny tenenako anazy hoe rehefa misy zavatra sain'i Jesosy atao de ataonao foana le izy na inona le zavatra sainy atao. De rehefa manao an'izay ianao de tafiditra ho azy ao anatin'ny appel-anao ianao tsy hivoana ny appel-anao zany mihitsiny ianao anatin'le izy ary tsy hivoana ministère-anao zany mihitsiny ianao. Raha ohatra hoe natsoina ho évangéliste ianao de sûr et certain hoe rehefa misy zavatra sain'i Jesosy ataonao de mifandraika am'izay resaka évangélisation zay le izy. Na de hoe indraindray mety hoe misy zavatra mety hoe tsy mifanaraka am'izay fa karazana entraînement iny ahafahanao tena hoe mivelatra tsara ao anatin'le resaka évangélisation zany. De ny anankiray koa voarahiko tam'le le resaka zareo teo hoe vao nanontany zareo hoe iza moa ianao de tonga de fantatry Jaune le izy ny jiosy zany niandry mafy an'i Jesosy, niandry mafy ny Mesia zany tamin'io hoe de tonga de nitsiny le izy hoe tsy za le Kristy. Ohatrany hoe tsapako be zany le izy hoe indraindray misy appel na misy mission na misy ohatrany hoe ministère ve zany eritreretintsika hoe ambony kokoa noho ny hafa hoe tsara kokoa ohatrany hoe raha ampitahaina zany hoe ny ministère-n'i Jaune mpanao batisa zany hoe manomana lalana eo alohan'i Jesosy sy ny ministère-n'i Jesosy hoe izy le Mesia de ohatrany hoe ngeza tsy ohatra moa zany fa zay misy le izy hoe ngeza kokoa zany le ministère-n'i Jesosy mana importance kokoa de indraindray ohatrany hoe ohatran'izay koa tsika am'izao fotoana hoe misy ministère zany eritreretintsika hoe ambony kokoa de na tsy natsona ho am'le izy ary tsika de lasa miezaka be zany hoe ohatra zao ianao zany hoe tsy anatin'le ministère-na faminaniana mihitsiny ianao ohatra fa tsy profety mihitsiny atsonanao ohatra fa ohatra hoe manana dans en administration ianao na manana mahay entrepreneuriat ohatra hoe zay no tena domaine-anao de zay ny antson'Andriamanitra anao de nefa ianao mieritreritra hoe ty ministère ray ty no tena goavana, ty no tena important de misisika be ianao hiditra am'le izy fa ohatrany hoe hitako hoe manome lesona important antsika Andriamanitra zany alalan'i Jaune mpanao batisa hoe mila fantatrao hoe inona le tsy ianao hoe za tsy nomena anahy mihitsiny le ohatran'izao tsy natao anao an'izao de mila ekeko fotsiny le izy hoe bon zay zany misy tena Andriamanitra zay any amin'ny Romanina hoe aoka antsika ozy izy tsy avinavikevitra ka mihevitra mihoatra noho izay tokony heverina fa aoka ozy izy samy ohatrany hoe mahita an'le mandeha araka le mesure de la foi zay nomenanao ozy izy de avy eo izy manazava moa le resaka hoe membre d'un même corps, d'un seul corps hoe misy momba ny tena be misy momba ny tena be dia be fa tena anankiray ihany
De enao izy raha ohatra hoe natao tongotra ianao de aza miady loha na hoe raha loha ianao de aza manambany ny tongotra ohatrohatran'izay le izy de ohatran'ny hoe zay koa zany ny hitako hoe important be ao anatin'le izy hoe raha ohatra ianao mbola tsy amina zavatra anankiray mesure ny finoanao na tsy natsoina ho amin'izay mihitsy ianao de tokony mi-reconnaître an'le izy ianao hoe bon tsy nomena anahy izy zany tsy hoe tsy ilaina ianao na tsisy dikany ianao fa mila trandrahanao le zavatra tena efa niantsonanao le zavatra tena nomenanao de iny no ohatrany hoe ampitombonao hitombonao moa zany e de de io zavatra io koa hitako hoe na tsy resaka ministère fotsiny arany fa amin'ny zavatra rehetrarehetra mihitsy le izy mila fantatrao zany hoe ato ny lalako ity ny lalako fa tsy misalasala le tena Andriamanitra moa hoe ny saina tsy miovaova izy de arovan'Andriamanitra ny fiadanana tanteraka ianao zany rehefa hoe sady teo ato ianao de lasa tsy mampisy fiadanana an'le fiainana le izy fa mila hoe mipetraka tsara aloha ianao de manontany tsara an' Jesosy hoe inona Jesosy ny tena tianao ataoko amin'izao de iny ny ataonao de inona koa moa le zavatra anankiray saika noteneniko teo hoe tsy haiko fa ohatrany hoe mahafinaritra anazy zany koa le resaka patience ny John Mpano Baptiste de tena hoe seho amin'ny be moa zany le izy eto fa le hoe niandry izy zany niandry izy hoe ho avy le olona hoe ahitany hoe ilatsahany fanamasina de tao anatin'izay zany nanao an'le asany ohatrany hoe efficacement ve zany le manambara an'le fahatongavan'i Jesosy de manao an'le ohatrany hoe routine zany manana routine kely izy zany anatin'le izy tena hoe mandra-pahatonga an'le fotoana hoe io Jesosy fa tonga de mipasy an-tany am'izay le zavatra hitako hoe ilaina le izy am'izao anonantsika zao hoe manana an'izay karazana ohatrany hoe inona moa zany etika ve zany itenenako anazy éthique de travail hoe ianao zay ohatra zao anatin'le ministère de tokony hanana an'izay éthique zay mihitsy zay hoe ataonao le izy de mahatoky ianao anatin'le zavatra rehetrarehetra atao na mety hoe reraka ianao na mety hoe kamo ianao hanao an'le izy de atao le izy satria io no napetrakan'Andriamanitra eo am-pelantananao aloha zany mandra-pahatonga an'le fotoana hoe misy sinina indray hoe mila miova am'izay zao hoe miova am'izay le saison de manao zavatra hafa indray zao izy na tsy resaka ministère fa amin'ny fiainana andavanandro mihitsy ny zavatra rehetrarehetra mihitsy hoe io foa ianao zany resy lahatra hoe fantatrao zany hoe ty zany le zavatra mila ataonao ty zany le làlana mila andehananao de na tsy misy miretirety be tsy mamirapiratra be ary le izy hoe misy sensation be ianao zany hoe mahafinaritra be mahatsiaro épanoui be ana ohatr'izao fa rehefa fantatrao fotsiny hoe iny le tokony atao aloha zany de ataonao le izy na de hoe tsy hoahoa be ary ny fahitanao anazy ohatrany hoe miteny an'izany zao John de mieritreritra ny John Mpano Batisa hoe ny fiainana zany le tena faratampon'le ministère zany ohatrany hoe le zavatra tena namirapiratra be tamin'ny ministère zany hoe nahita an'i Jesosy de ino ny fanamasina hitako milatsaka teo aminazy sy ohatr'izao fa ny talohan'izay sy ny sisa ohatrany hoe atao fotsiny zany ty de toriana le teny de sy ny sisa tsy hoe ratsy le izy moa zany na hoe tena plat be le izy fa ohatrany hoe raha amin'ny lafiny iray zany hoe raha par rapport amin'ny le Messie zany nandrasana nandritra ny fotoana ela be de ianao zany nahita le Messie de ianao no miproclamer hoe io le izy io de ohatrany hoe tsy de mipoapoaka be ohatr'izay zany le d'habitude de ohatrany hoe zay fotsiny voarahiko anatin'le izy hoe indraindray le fiainana zany mila discipline mila an'izay fidélité zay hoe eto aloha zany mety hoe mahasositra le izy mety hoe reraka mety hoe manohitra ny nofoko na tsy fantatro mety hoe raha ny tiako de any atoeran-kavana na tsy haiko fa fidèle aloha am'le zavatra isan'andro de zay ny ahafahan'Andriamanitra mitondra anao eo am'le mipoapoaka am'le fotoana hoe hatongavany iny zavatra iny de Jesosy Jacques Sergio de ohatrany hoe en fait zany vao lesona tsy haiko hoe lesona ohatrany hoe mampahery confirmation aminay koa le izy satria zay nandeha nivoaka androany zany de zavatra nijerena tany ivelan-tany nanatrika fotoana anaky de
tonga verina va zany zay reraka de hoe tena ino ty tena kamo be anao an'le live androany fa reraka ohatr'izao de vao zay mihitsy vao resaka vao eo hoe nefa zao mihitsy koa le itesten'Andriamanitra fonao ahitana hoe fidèle ve ianao amin'le zavatra kely sa hoe miandro hoe efa mason'olona be ianao mipoapoaka be ny zavatra rehetra sy ny sisa zay ianao vao hoe ao fa ataoko tsara zany ty satria be dia be mijery ohatra na ohatran'izany de inona moa le zavatra anankiray koa nanino ty voarahiko tanatin'le izy hoe le fariseo zany naniraka olona fariseo zany azo lazaina hoe karazana leader spirituel tamin'izany andro izany fa ny toetrany toe-panahy zany tsy de tena hoe ratsy zany le izy raha tena tsonona satria najaona mpanao batisana Jesosy de dénoncer an'izay foana hoe ohatrany hoe metsara velatsia zareo sy ohatran'izay sy ohatran'izay de fa tsy zay ny tena tiako tenena fa plutôt hoe le fariseo zany nandefa olona hoe manontany hoe fa maninona ianao zany manao an'izao raha ohatra tsy manana le titre tisty ianao de Jaona zany tsy ohatrany hoe tsisy rarahiny an'izany zany fa ohatrany hoe ty fotsiny nasaina nataoko nasain'Andriamanitra nataoko le 33 hoe izay naniraka anao batisa amin'ny rano nilaza tamiko hoe zao de ohatrany hoe de miteny an'le hoe Andriamanitra ray izany hoe naniraka anazy de ohatrany hoe mampahery anahy ihany le zany amin'ny lafiny iray satria ianao zany rehefa manomboka zavatra indraindray de miandry foana ny olona hoe inona titre anao fa maninona zany ianao manao an'izao nefa ianao tsy manana titre tisty de ohatrany hoe Andriamanitra miconfirme le izy hoe non ny important de fantatrao hoe inona no tokony ataonao inona ny anirahan'Andriamanitra anao de ataonao le izy de ny zavatra anankiray koa ohatrany hoe zavatra tiako entina ambavaka moa zany le izy ho antsika rehetra manatrika an'le live hoe imbetsabetsaka Jaona ny teny tato hoe tsika tsy nahalala an' Jesosy za tsy nahalala anazy fa Andriamanitra nanome signe anazy hoe rehefa mitranga izao zavatra ao de fantatrao hoe ino le izy ino le olona de ohatrany hoe izay fotsiny zavatra tsapako any anatiko zany hoe misy zavatra eo amin'ny fiainanao misy olona na zavatra na situation na asa na opportunité na ohatran'izany hoe efa omanin'Andriamanitra le izy fa ianao tsy mahalala an'le izy hoe efa any efa mandeha efa mitokonao le zavatra de Andriamanitra zany manana an'izay hoe ty signe ahafantaranao hoe ohatrao de ohatrany hoe zavatra hitako hoe tsara hoentina ambavaka zany le hoe mba i-reconnaître an'le fotoanan'le visitation n'Andriamanitra zay le ina moa misy ten'Andriamanitra ohatran'izay raha tsy diso hoe tsy nahalala ny fotoanan'ny famangin'Andriamanitra ozy izy le olona de mba ohatran'izay ohatran'ny Jaona zany hoe miandrandra an'le zavatra izy hoe miandrandra mafy mihitsy zany hoe ho avy Jesosy de misy signe efa apetrak'Andriamanitra hoe ty no hitranga de tonga de mi-reconnaître izy rehefa tonga Jesosy de ohatr'izay koa hoe misy asa na opportunité na olona na tsy fantatro zany zavatra izay efa omanin'Andriamanitra no any de mba hoe i-reconnaître an'izay tsika rehefa tonga le izy satria zao ny fariseo zao hatramin'ny farany mihitsy zareo tsy ni-reconnaître an' Jesosy hoe izy nge le andrasana nefa ny zareo ohatrany hoe mandinika be le ten'Andriamanitra hoe Jesosy hoe dinio nareo ny ten'Andriamanitra satria eritreretinareo hoe iny azona fiainana mandrakizay de ireny no manambara anahy de nefa tsy nino ry zareo de tsy ohatrany hoe mipasser manquer an'le opportunité zany zareo hoe manquer an'le zavatra izay efa hoe zavatra tsara be hoe nataon'Andriamanitra tonga teo anatrehany de zay zany sady anatra ho antsika le izy fampitandrimana ho antsika le izy hoe mila mangataka an'izay maso izay ahita rehefa hoe misy zavatra hoe omanin'Andriamanitra hoe ohatrany hoe mifampitohy amin'le tamin'ny le live tamin'ny farany zany le hitanao le hoe tonga tany amin'ny asa izy fa ny asa tsy nalala azy tsy nandray azy fa izay rehetra nandray azy de ozy hoe indraindray ho le olona tokony ahita an'le tokony hoe mora mahita an'le zavatra tsy mahita an'le izy fa ohatrany hoe olona hafa ny ivelandray eny bon de zay zany oui misy remarque moa zany izy misy fantatra ny hoe efa io ny andraikitra de raha
raha ohatra zany hoe tsy misy olona eo am'le andraikitra tokony atao a de hoe tsy maintsy hisisika ihany. De ny valan'izay angambany a hitako hoe dangereux any zay fomba fisainan'izay aloha e, satria ny antony de zao, misy fotoana le zavatra na tsisy manao ara le izy de rehefa tena hoe tsy natao anao le izy tsy tokony atao. Exemple zao a ohatran'ny hoe saoly. Saoly zao a nisy fotoana tsy nisy nanao zany le resaka sakrifisy, nefa ny tokony hanao an'le sakrifisy a de i prôfety Samuel. De nataony le izy. Zay zany zao tsy nisy teo am'le teo am'le plasy hoe tokony hanao an'le zavatra. De ny olana nefany a rehefa tena hoe tsy natao aminazy le izy de lasa nanimba anazy le zavatra, lasa nanimba anazy le izy. Io zany mety hoe eritreretintsika hoe ministère de hoe asan'Andriamanitra le izy de hoe rehefa manao fotsiny ianao de zay, fa tsy ohatr'izay le izy. Le izy resaka obéissance foana hoe inona ny zavatra notenenin'Andriamanitra anao. Ny obéissance de important noho ny sakrifisy hozy izy. De ny anankiray koa, inona le saika noteneniko teo? Le izy a, tsika zany rehefa ohatrany hoe manao ministère de ao anatin'le ministère zany a misy ady ara-panahy foana ao na inona zavatra ataontsika anatin'le izy. De ny olana rehefa ohatra ianao tsy ao anatin'le sitrapon'Andriamanitra hoe ao anatin'le plan an'Andriamanitra ho anao mihitsiny de le protection a lasa misy protection miala anatin'le izy. Satria tsy aligné amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao, rehefa tsy aligné amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao a de tsy miaraka aminao zany Andriamanitra anatin'le zavatra atao. De ny zavatra anankiray tiako remarquena koa de hoe any am'farany any hozy izy Jesosy a, misy olona hozy izy miteny am'zay hoe efa namana tamin'ny anaranao zay a, efa nanao fahagagana tamin'ny anaranao a, namoaka démonie maro tamin'ny anaranao sy ny sisa sy ny sisa. De nefa hozy izy Jesosy hoe tsy fantatra akory ianao hozy izy. Ny anton'izay de satria tsy niobéira le olona fa nanao an'le asa fotsiny izy. Le asa tanteraka satria puissance ny anaran'i Jesosy de mahery. Zany hoe raha vao ohatra ianao zany mampiasa ny anaran'i Jesosy de mandaitra le zavatra, misy fahagagana, mivoaka ny devoly sy ny sisa. Fa raha ohatra ianao tsy aligné tam'le hoe zao ny nasain'i Jesosy nataonao a de lasa mandeha le asa fa ohatrany hoe tsy tena hoe zay zany no sitrapon'Andriamanitra tanatin'le izy de tsy fantatry Jesosy akory ianao avy eo zany hoe ianao le nanao an'io asa io. Fa iny zany a ny fomba ahafantaran'i Jesosy anao zany a de le resaka relation foana hoe miteny zavatra izy a de ataonao le izy, miteny zavatra izy de ataonao le izy. De zay ny antony hoe mila mitandrina tsara anatin'izay resaka zay hoe tsy mandeha alohan'i Jesosy zany e, fa manaraka zay asainy atao, zay foana le base-n'le fiainana kristianina. De teny zavatra kely fotsiny a par rapport amin'ny zavatra notenenin'Jao am'zay hoe misy an'le marina tanteraka mihitsy zavatra noteneny teo, misy an'le ten'Andriamanitra koa nefa ny hoe hitanareo le hoe mitady olona hozy izy Andriamanitra hijanona eo amin'ny banga de nefa tsy nahita ohatrany hoe miandry Andriamanitra hoe iza ary ny hanao an'ity zavatra ity de tsy nisy le izy de avy eo tonga le fitsaran'Andriamanitra. De misy ka zany ohatran'izay hoe tsy fantatrao mazava hoe tsy hoe natao anao ve ty, tsy mbola misy zany izy hoe tena tsy natao anao le izy fa ohatrany hoe eo fotsiny le zavatra, le besoin a, eo fotsiny le anona de anao zany misy an'izay anona zay ny anatinao hoe rava le fiainan'le olona, ohatrany hoe tsy mandeha le zavatra fa ahoana iza ny tokony hanao an'ity de mijery ianao de tsy misy nefa le manao an'le izy de amin'iny occasion iny ianao zany, amin'iny fotoana iny zany ohatrany hoe occasion ho anao le izy omen'Andriamanitra anao hoe ahafahanao mitsangana manino ty miazava moa zany ohatran'le Nehemia hoe rava ny mandan'i Jerosalema de naheno an'le izy tsy nisy olona hoe nanana an'le eritreritra zany hoe i-reconstruire an'le muraille de ohatrany hoe am'izay cas zay ndray zany le izy a, Andriamanitra efa Andriamanitra miantso anao le izy, efa misy ten'Andriamanitra zay moa hoe Andriamanitra hozy izy miantso anatinareo na fikasana na fanaovana tanteraka ny sitrapony, zany hoe efa Andriamanitra miplanté an'le graine-ny anatinao le izy hoe sao de tokony ianao ny hanao an'io, io misy besoin, io misy problème fa sao de ianao mihitsy le solution a efa andrasa an'le situation de le izy zany a important foana anaty zavatra rehetrarehetra le mivavaka
mivavaka alohan'ny zavatra rehetrarehetra de miandry an'le confirmation amin'Andriamanitra ianao hoe miandry hoe manam-piadanana ianao anatin'le zavatra hoe tokony ataonao tokoa le izy na tsy andraikitrao le izy raha tsy andraikitrao le izy de ianao zany tokony mivavaka hoe Jesosy manangana olona arany ameno an'le banga zay tsy afaka fenoka satria raha tsy andraikitrao le izy de ianao zany manino ty mikite an'le poste anao aty de ianao zany manimba an'le zavatra midikiditra amin'ny zavatra tsy tokony hidiranao any ianao vao may manimba zavatra de le tokony ataonao tsara ato nefa tsy vitanao de vao may doublement ianao zany manimba zavatra anatin'le izy. Marina mihitsy ny tenin'ny Jacques Sergio io hoe Andriamanitra no misafidy hoe inona le zavatra tokony ataonao. Ie. De na ny mpanjaka ara taloha tamin'ny testamenta taloha zany isaky ny andeha hiady de manontany ry zareo hoe Jehova hiakatra hiady va izahay de ohatr'izay mihitsy le izy hoe alohan'ny hanao an'le zavatra zany ianao raha ohatra hoe misy fonction zany hoe tena tsisy olona eo amin'iny place iny de tokony anontany foana ianao hoe Jesosy hoe tena za ve tokony hanao an'io zavatra io sa hoe tsy mission akeo de rehefa mipetraka zay zany ny antony hoe le base zany le resaka relation foana de le resaka obéissance hoe rehefa une fois zany misy zavatra ataonao de tokony hoe hisy validation na hoe farafaratsiny zany le izy hoe tsisy contradiction le izy hoe tsy manohitra Andriamanitra de vao niteny an'le relation de izy mihitsy commentaire mamireny teto hoe les relations intimité zany tena au final ny tena important zay mihitsy le izy satria le izy de zavatra niteneny tahina zany de zao ny fahitako an'le izy zany ohatrany hoe efa karazana appel an'Andriamanitra le izy fa tsy miteny direct fotsiny Andriamanitra anatin'le izy hoe ataovy ty zavatra ty ohatrany hoe miantso indirectement zany izy hoe misy an'io arany de ahoana ngamba ohatrany hoe de ahoana ny ataonao ara zany anatin'le izy ohatrany hoe présenter asa zany izy zay ny anankiray fa ny anankiray nefany ohatrany hoe ny anazy zany le nazavaiko teo zany hoe efa fantatrao hoe tsy ho anao mihitsy le asa ohatrany hoe vao may anao mbola mitsoboka manao an'le izy ihany satria hoe tsisy olona manao le izy ohatrohatr'izay zany ny différence an'le izy ny antahina zany ohatrany hoe le asa libre de manana autorisation nefa ianao hanao an'le izy fa le ray indray misy asa eo ianao efa fantatra hoe tsy amin'io mihitsy ianao fa mbola mitsoboka manao an'le izy ihany zay ngamba ny différence an'le anina roa teo de le izy zany mila mitandrina foana satria indraindray koa ohatran'le ino moa le saika niteneniko teo hoe tsy tadidiko le izy indraindray le izy ohatrany hoe misy pression zany ny anatinao am'le circonstance hoe sao de hidiraka any ty sao de ka le izy ange ka tsisy manao ange ka le olona ange rava ange le misy problème ange sa sisa miletika ny ohatran'izao de nefany ianao ohatra zany efa nahazo teny mazava hoe tsy mietsiketo ianao tsy miditra amin'io ianao tsy aferanao io zavatra io de ianao mbola te hisisika de zay zavatra zay manimba le fiainan'le olona zay hidikidiranao iny sady manimba fifandraisanao amin'Andriamanitra koa de efa nandray io thème io so afaka ataonareo thème mitokana hoy ny manaraka ny hoe tokony ahoana ny hoe miaino ny feon'Andriamanitra ka le izy mbola tsy tao Facebook de tsy misy replay fa voaray zay fangatahana zay de aloha hoe nambavaka tsara le izy hoe ahoana roviana ny mety ny fotoana anaovana an'izay fa de toute façon tsy vitany live toute façon tsy vitana live anankiray zany satria zavatra ianarana mandritra ny fiainana manontolo mihitsy misy ty remarque kely fotsiny zany misy an'le fitenin'ny olona hoe miprofo ozy izy hoe tsy tenin'Andriamanitra amin'ny baiboly de satria paradoxal le izy hoe misy teny aty amin'ny anina zay manohitra an'le teny nosoratana aty amin'ny anina de zay mihitsy le zavatra vao exemple le izy mihitsy zavatra nazavainay teo hoe le izy zany le teny ohatrany hoe feuille de route le izy hoe io daholo fotsiny le zavatra fa le fanamasina zany le solomaso spesialy ilayntsika ahitana le izy hoe eto ty no ino ty applicable de eto ry no applicable fa eto tsy mety raha ito no ampiasainao fa eto ito no mety ampiasainao
De io moa zany tsetsatsiaritra fa bon. De Ok. ina koa ny zay moa no teneniko tam'le nanomboka teo le live tsy ho an'izay mbola tsy naharaka hoe manao étude biblique tsika de raha ohatra te handray anjara nareo hoe ina zavatra voarainareo am'le teny jaona toko voalohany andiny 19 hatramin'ny 34 de raha te handray anjara nareo zao voaraiko tam'izay teny zay de afaka alefanareo amin'ny commentaire koa le izy de mba sady mifampizara hevitra zany tsika tsy voatery hoe zay foana tsinona no itenenan'Andriamanitra anatin'ny lisy fa mety hoe nareo directement koa. De ohatran'ny hoe mbola misy zavatra anankiray hafa zay ka ho teneniko teo. Oui, tena marina mihitsy io asa 6-2-4 io vakiko ato le izy. Ino le asa 6-2-4? Le ohatran'ny hoe teny izy zany hoe le 12 zany hoe tsy mety aminay hozy izy raha ohatra hoe miala am'le lasa tenan'Andriamanitra mitandrina latabatra. Le asa 6-2-4 marina zany le hoe nisy problème zany hoe fiangonana hozy izy mizara manao don zany ho an'ny mpitondra tena de misy an'le groupena olona sasany ohatran'ny hoe lasa ambanin-javatra zany tsy araka zany le mpitondra tena tany amin'ny zareo de nitaraina ry zareo mba jereo le izy ahoana de nivavaka zany ny apôstôly hoe ahoana ny atao de niteny zareo hoe zahay hozy izy tsy mety raha miala am'le raha hoe lasa mitandrina latabatra hoe zay indray ny administre an'izany fa aleo zay hifantoka am'le tenan'Andriamanitra sy ny fivavahana de hanendry olona hanao an'izay andraikitra zay de le izy tsy hoe le mivavaka sy mamaky baiboly mitandrina le tenan'Andriamanitra tsy hoe iny zany le ministère faratapony zany de le mitandrina latabatra le manao administration zany hoe ambanin-javatra zany na hoe tsy de hoany fa le izy samy manana ny antsoin'Andriamanitra anazy samy manana ny zavatra nametrahan'Andriamanitra anazy de tena iray le izy fa zarazaraina le fanomezana mihitsy de tamin'ireo olona anankifito moa le izy mitendrenareo nisy an'i Stefana le martyra voalohany de izy arany tena hoe anisan'ny personnage mentionné-n'ny baiboly manokana mihitsy hoe feno fanamasina feno puissance zay miady hevitra aminazy tsisy maharesy tellement ohatran'ny hoe wow be zany izy amin'ny lafiny iray zany ohatran'ny hoe ny fahasoavana nananany de zay zany isoulignenan'le izy mihitsy hoe tsy hoe akory hoe anao zany hoe tsy hoe tsy full time anaty ministère manompo an'Andriamanitra de hoe ambanin-javatra ny asanao na ambanin-javatra zavatra ataonao tsy hoe akory ianao anaty entrepreneuriat na miasa birao na renim-pianakaviana hoe mitaiza zaza ohatrany ny ataonao de hoe tsy important akory ianao fa zavatra rehetrarehetra manana ny placeny daholo manana ny fonction daholo de mila hoe fidèle tsika amin'izay ametrahana antsika mba handeha tsara le zavatra rehetrarehetra ansoan'le tena anankiray. Zay ny hitako hoe mampiverina le resaka foana moa zany le izy tsy haiko efa leva maromaro any zay le resaka identité hoe mila mipetraka tsara le identité hoe inona no mission anao, inona le zavatra antony nanamboaran'Andriamanitra anao. De rehefa mipetraka tsara zay de rehefa mipetraka tsara le izy de rehefa acceptenao le izy zay manko ohatrany hoe ndraindray manko le izy efa fantatsika any hoe zao le izy ohatrany hoe tsy manaiky zay any anatsika ohatrany hoe zay rangahy te hanao an'izao te hanao an'ity de mila acceptena nefa le izy de zay zao hitako tena hoe toetra tsara nananan'i Jaona Mpanambatisa tamin'ity teny ity hoe izy zany tena ancré tsara izy tanatin'le identitéany fantany tsara hoe inona le missionany de une fois vita le missionany de iny moa zany izy nalain'Andriamanitra indray. De ohatran'ny hoe tsy voatery resaka asa sy mission fotsiny koa le izy fa anisan'izany ihany koa ny ohatran'ny hoe ny zavatra manokana nanaovan'Andriamanitra anao resaka personnalité sy ny hoe zavatra spesiala kely momba anao za zany te zara kely an'ity zany vao nieritreretiko mihitsy le izy vao tamin'ny herinandro angambany iny hoe za zany hatramin'izay nianatra zany tamin'ny fiainana hoe mila mafy saina zany miatrika zavatra zany de tsy mety mahafatana de rehefa nitombo tamin'ny fifandraisana tamin'i Jesosy surtout niditra tamin'le resaka hoe fafenofana masina sy ny sisa
de misy zavatra atao Jesosy zany de mitosety anany izy de mitomany foana anaty fitaovavaka de mitomany foana de misy fotoana zany ohatry hoe menatra kely zany ny olona rehetra ho azy Jesosy tsy mba ohatry hoe olona matitra tsara daholo zany ny olona rehetra tsy ohatry hoe tafiditra anatin'le fitombavaka izy zany fa izy tsy hoe be koretaka ohatrana de misy fotoana tato amin'ny live manko nisy an'izany hoe misy zavatra tenenin Jesosy any Jaune zany de mizaha eo izy de zavatra tsy mifampiresahanay ilay izy fa tonga fotsiny comme ça de tout de mitomany ao anatin'le live de indroa intelo angamba izy nisesy de ohatran'ny menatra am'izay zaho Jesosy mba te ezaka hiseho contrôle fa hoe za tsy hitomany intsony eo mason'olona fotriny hoe mamenatra be zany hoe mba olo-dehibe zao hoe de avy eo de ohatry hoe zay fotsiny nanana Jesosy anao hoe zay ozy izy nicréeko anao hoe misy an'le sensibilité anao ohatran'izay zay mihitsy nanaovako anao de manina ozy izy tsy acceptenao ohatran'izay le izy hoe ianao tsy hoe olona mitomany foana isan'andro ianao hoe malemy kely ianao fa za mihitsy moa izy manana fomba tena hoe spécial ana ahaizako mikasika amin'ny fonao de manina raha acceptenao le hoe mifankatia aminahy ianao anatin'le izy de mizara an'izany moa zany de hitako hoe sady ampianaran'i Jesosy anahy koa le izy hoe misy notion mila amboarina koa zany hoe tsy hoe akory mitomany ianao akory de hoe voatery hoe ratsy foana le izy fa indraindray ilaina mihitsy le mi-accepte an'izay zay le teneninao teo hoe mi-accepte an'le hoe ohatran'izay nanaovana anahy de ohatran'izay androany zao zay nisy fotoana natrehanay de le mpanompon'Andriamanitra teo zany izy ohatran'ny charismatique kely zay de indraindray izy ohatran'ny hoe mananiany kely hoe lazana zany mahay manentana kokoa an'le public de zay nefa rehefa mandeha de tak de ohatran'ny hoe to de raha pitaina zany izy ohatran'ny Petera de zay ohatran'ny Paoly de teny an-dalana zany eritreritra kely ihany hoe tokony hoe mahay manentana kokoa ve zany ianao sy ny sisa de hitako nefa le izy hoe samy manana ny omen'Andriamanitra anazy zany na style ministère anao arany spécial anao iny anao zavatra anao sy Jesosy iny fa tsy hoe voatery hoe ianona hono rehefa mivavaka de ohatr'izao de ianao koa zany mila manaratra an'iny satria izy zany le olona le mandeha ve zany izy zany le mandaitra ohatran'ny hoe mitohy am'izay ihany zao Jona mpanao batisa zao tsy haiko fa ohatran'ny hoe exemple tena mahafinaritra mihitsy izy io izy zao nanana an'izay hoe ny fomba fiakanjony tsy ohatran'le fariseo sy ny sisa fa tena hoe zavatra tsotra ny ina moa zany nanao cuir izy de tsy tadidiko daholo moa zany le izy fa nanao ny akanjo simple izy zany de am'izao fotoana zao moa zany misy an'izay an'izay aloha toa de teneniko izy misy an'izay an'izay foana hoe pastera ve ianao mpanompon'Andriamanitra ve ianao de tsy tokony hanao palitao sy ny sisa manao zavatra tsy maintsy ohatr'izao tsy maintsy manao an'ity akanjo ity sy ny sisa fa nefany le izy mila acceptenao hoe inona zavatra niantson'Andriamanitra anao raha ohatra hoe niantson'Andriamanitra ianao zany hoe t-shirt de anona de akanjo simple de efa mety aminao de mila mijoro ianao zany anatin'le izy fa tsy hoe vao misy olona kely mikritika ianao de iny ianao fa aloha arany ianao an'ity sy ity koa de na ianao arany lasa tsy ho à l'aise anatin'le izy satria ny zavatra hoe any anatinao de le resaka simplicité ohatra zao raha hoe le Jona mpanao batisa ny raisana de zay simplicité zay simba rehefa ohatra hoe complexifienao amina zavatra hafa le izy de nefa misy olona tena natsona mihitsy hoe anao an'ireny akanjo ireny de zay ny antony le izy hoe misy an'izay teny zay manko tsy tadidiko hoe aiza le izy fa Paoly no teny an'izay hoe aza mifampitsara hozy izy fa tsika rehetrarehetra hozy izy manao rehefa misy zavatra ataontsika zany de ho an'Andriamanitra le izy resaka biby maloto ngamba tam'izay le izy hoe na mihinana ianao izy de ho an'Andriamanitra le izy gloire ho an'Andriamanitra raha tsy mihinana ianao de gloire ho an'Andriamanitra koa le izy de aza mifampitsara hozy izy de ohatr'izay mihitsy le izy raha ohatra zany ianao le akanjo simple no natao anao de aza mitsara an'le olona manao an'le akanjo mihaja sy ny sisa de raha ianao indray manao an'le akanjo mihaja de aza mitsara an'le olona manao akanjo simple satria ny olona tsirairay avy de manao an'le izy ho an'Andriamanitra zany hoe zay zany tena important hoe le zavatra ataonao ve ho an'Andriamanitra le izy sa hoe sao de hoe pression ny olona na tonga anao nanao an'iny zavatra iny
Le teny teo hoe misy idiran'ny anako le izy hoe misy ozy izy manana hoe andro spesialy anankiray de hoe ohatrany hoe fanompoanan'Andriamanitra de misy ho any anazy indray ny andro rehetrarehetra de an'Andriamanitra daholo de na ny ato ianao ozy izy de tsy tokony hoe mifampitsara anatin'le izy de fa iza moa ianao ozy izy no ohatrany hoe hitsara ny mpanompo ny hafa fa eo amin'ny tompo ozy izy no ijoroany de eo amin'ny tompo koa ny halavony zany hoe raha ohatra hoe misy problème io olo io raha ohatra mety tsy mety ny ataony de Andriamanitra midilina anazy amin'iny Andriamanitra no manino ty ino moa zany midilina no manafay anazy sy mamboatra anazy sy ny sisa fa tsy anjaranao ny kritika any tsy zay le hoe tsy mifampitsara tsy tokony hoe mahay vava sy ohatr'izany za moa miteny an'ity foana hoe important be reto hoe rehefa misy zavatra hitanao hoe tsy azoazonao de hoeto ambavaka le izy aloha sika tsinona manindraindra be loatra an'le miteny de nefa ny any tena zavatra misy puissance voalohany indrindra manova zavatra de ny vavaka fa tsy hoe vavaka sisa ny azo atao fa rehefa mivavaka misy taona tena rehefa hoe tsy mahita n'inona azo atao tsiny de zay hoe vavaka sisa nefa le izy au contraire le vavaka voalohany indrindra no manova zavatra misy taona impeda be mihitsy nefa ny aina ty zavatra ty ny zavatra hitako amin'ny olona manodidina na amina situation na tiako izy peu importe de mahita hoe ohatrany tsy de tiako zany ohatrany hitako tsy de ara-panahy tsy de ara-baiboly zany tsy mamehy voninahitra an'Andriamanitra zany de mivavaka ho an'le izy de misy taona tsy mila miteny an'le olona akory amboary le zao de iny le olona tonga saina hoe ohatrany tsy nahazo aina tsara fa nataoko an'izao le izy de tonga de confirme taminahy le izy hoe ay Jesosy mihitsy zany no anona tanatin'le izy hoe tsy sitrapony zany le izy na ohatran'izay fa nefany Jesosy no nila resaka tam'le olona fampiraharaha tam'le olona fa tsy hoe zany nikitra tam'le izy de misy an'le ten'Andriamanitra moa le tenenin' Jesosy hoe miteny an'le Jona mpanao batisa ianao teo manko hoe ty génération ty izy génération ratsy fanahy mihitsy satria teo tonga izy Jona mpanao batisa tsy mihinana tsy misotro tsy Jona mpanao batisa tsinona zay mihitsy ny appel zany hoe tsy misotro divay ozy izy tsy misotro liqueur izy sy ny sisa de ohatrany hoe tena hoe manana mode de vie presque ohatrany moine reny mihitsy zany le izy hoe tsy mihinana zavatra aina be fa miaina any amin'ny désert izy sy ny sisa de Jesosy indray nefa rehefa tonga izy misotro divay izy miara-misakafo amin'ny mpanota izy ohatrany hoe entre guillemets zany hoe le cool ve zany raha hoe amin'izao vaninandrontsika zao de Jona rehefa hitan-dry zareo hoe tsy nanao an'izay tena misy devoly mihitsy n'iny ohatr'izao de Jesosy rehefa nahitandry zareo hoe manao an'izao de hoe tena ana mihitsy fa sakaizan'ny mpanota sy ny ohatran'izao sy ohatran'izao de matetika nefa le izy le olona hoe mpivavaka zany hoe le farce hoe le olona religieux manao mitsara ohatran'izay fa nijenty le izy ohatrany tsy de misy raharainy an'le izy fa rehefa mandaitra le izy rehefa tsapany hoe mahakasika anazy le izy de manatona izy mahakasika anazy le batisan'i Jona de manatona izy hoe zay atao batisa inona no tokony ataonay mahakasika anazy le ministèren' Jesosy hoe Jesosy maneho fitiavana compatissant izy manasitrana marary izy sy ny sisa de manatona Jesosy izy ny mpivarotena manatona Jesosy ny olona mpijangajanga moa zany manatona Jesosy anatin'le izy de nefa ny le olona miseho religieux indray le miseho mpivavaka sy ny sisa indray no ohatrany hoe misy an'izay anina be zay zany hoe reto le critère ao an-tsainay hoe ohatran'izao zany mpivavaka ohatran'izao zany tokony hoe anina bien sûr le izy tsy mety le hoe ianao olona mivavaka ianao olona mpanompon'Andriamanitra de miaina anaty fahotana zany efa zavatra voasoratra mazava anaty baiboly le izy hoe tsy mety fa misy zavatra zany ohatrany hoe resaka personnalité le izy resaka style na ministère le izy de critiquena daholo le zavatra rehetrarehetra satria ohatrany hoe satria felonana na hoe zay tsy nomenanao le izy fa izy manana le izy manana le puissance izy manana le autorité de miala ianao de miteny ohatran'izany de tsy haiko hoe maninona moa zany miainga ohatran'izay le izy fa zay zany moa zany ny anafana masina mamirentindray azy any amin'ny Facebook hoe le resaka appel ozy izy ahoana zany raha ohatra hoe izy izy teo za zany mahita hoe hay le fantania zany aloha zao satria manjary misy tsy maharaka le fantaniana zany hoe ahoana zany raha ohatra zany hoe misy olona ve zany ozy izy natokana anaraka olona manao t-shirt de misy olona ve zany natokana anaraka olona manao an'le akanjo mihaja de za zany mahita hoe
le izy Andriamanitra zany mahay mampiasa ny zavatra rehetrarehetra de le izy zany ohatran'ny hoe mission an'ireo rehetrarehetra ireo de ampitombo ny olona ho any an-danitra, ampitombo ny olona ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany. De le izy ohatran'ny hoe mitovy le but fa samy hafa le méthode de mila acceptena fotsiny le izy hoe misy olona zany à l'aise kokoa izy mahita le olona simple mitovy aminazy sy ny sisa de tsisy ohatran'ny hoe écart de misy olona ndray nefany mitady an'izay zavatra zay mihitsiny izy hoe aleo mba ho hafa mihitsy zany hoe mpanompon'Andriamanitra zay sy ny sisa zany. De samy manana ny besoin zany le olona de aleo samy andeha any am'izay mety aminazy satria ny tanjona de iray hoe ho tonga any an-danitra ny olona, ho hibebaka ny olona, handray an Jesosy ny olona sy ny sisa. De zay ngamba ny amaliko le ny resaka zavatra. hoe différence ana dénomination hitako hoe manana am'izay hoe fiangonana zoko fiangonana zandry nisy fotoana tena nandinika an'izay mihitsy hoe misy zavatra zany aty aminay tena mety aty aminay de indraindray ianao zany raha ny fiangonana zokony ianao de ohatrany hoe manambany an'le fiangonana zandrony hoe taitaitra be sy indraindray ohatrany hoe misy zavatra teneniny tsy mitombina tsara sy ny sisa de any amin'ny fiangonana zandry indray ianao manambany an'le fiangonana zokony hoe mampatory tsy mirehatra tsy mifo tsy haiko daholo samy manana zavatra ho tenenina zany na vato hoe fa le izy mila jerinao hoe resaka aiza ho aiza ianao spirituellement de jereo koa personnalité anao misy olona tsy à l'aise izy hoe misy olona mampa à l'aise anazy kokoa le hoe mipetraka tsara de miaino an'le tenin'Andriamanitra tsy mikofokoka be tsy mitsipitsipaka be sy ny sisa fa mba ohatrany hoe mba samy calme eto de raha zay mety aminao mandehana any amin'ny fiangonana zokony fa assure foana fotsiny le izy hoe le zavatra tenenina le zavatra atao anatin'le le fotoana araka voasoratra ao anaty baiboly zay foana moa le zavatra hoe ianao zany en tant que kristiana ty foana base ty zany ny baiboly zany ny autorité suprême amin'ny zavatra rehetrarehetra de ianao zany raha ohatra hoe rehefa mandeha zay ny ilaivantsika zay moa ny anisany nahatonga le hoe hanomboka an'ity live étude biblique ty hoe mba hitombon'ny olona hoe inona marina le tena voasoratra anatin'le baiboly de ino le resahana satria manko indraindray le izy rehefa le manao toriteny de lasa ohatrany hoe ampahany-kely fotsiny vao resaka de fa hoe hitombon'ny sarabambe mbahoaka zany anatin'le izy am'le hoe inona le voasoratra de afahanao hoe ianao ihany de efa mahalala hoe ty zavatra ty kosa tsy araka ny voasoratra ao anaty baiboly tsy izy zany zavatra zany de am'izay ianao afaka miala tsy mila manaratsy an'le any ianao hoe ianona tena fa miala fotsiny ianao de hoeto ambavaka le olona hoeto ambavaka le fiangonana raha ohatra hoe tsy maharesy lahatra anao le izy de any am'izay maharesy lahatra anao mandeha any am'izay atsapahanao hoe mitombo ato zay mihitsy le tenen'i Jaona teo hoe anatin'le zavatra rehetrarehetra zany ny tanjona hoe ahoana ny ahafahana hoe mamonjy ny olona ahoana ny ahafahan'ny olona mitombo spirituellement de ohatran'izay de na hono ny important hoe fomba fitafy sa ny fond an'le message hoe tena araka ny sitrapon'Andriamanitra. Le izy aloha zany somary averina kely ihany hoe le resaka obéissance no tena important satria misy an'izay teny zay zany tenenin'ny Paoly hoe zaho izy de tonga zavatra rehetra zay mihitsiny zany hoe Paoly zany nanana an'izay flexibilité zay hoe rehefa any amin'ny jiosy izy de mivadika jiosy rehefa any amin'ny gentlisy izy de mivadika gentlisy de zay zao ninazy ny appel ny Paoly zao tena zay mihitsy zany izy hoe flexible de indraindray zany tsika mety mila ohatr'izay koa tsy haiko hoe arakaraky ny appel antsika le izy fa mety mila ohatr'izay koa anatin'le izy hoe raha hite cible ny riz public ry ianao de mety mila misadapta amin'iny le misadapta tsy hoe akory hoe manota ohatra le olona de andeha hanota araka am'le olona tsy zay le izy fa hoe tsy haiko hoe misy fomba avy ataonao mba ahafahan'le olona mahatsapa hoe tsy mba hisy an'le proximité zany indraindray manko tsika rehefa mitory filazantsara de ohatrany hoe mipetraka be hoe zay mpanompon'Andriamanitra de nareo le mpanota fa rehefa une fois le izy zany hoe misy an'izay proximité zay hoe tsika mitovy ihany samy olombelona ihany tsika sy ny sisa zany de moramora kokoa am'le olona no misokatra anatin'le izy de zay mihitsy le izy hoe indraindray tsika mila manamboatra le fomba
le fombatsika zany ohatra hoe raha hitory any amin'olona entrepreneur ohatra ianao de manaova-mihaja, raha hitory any amin'ny olona tsy haiko e, arakaraka le situation zany de zay zany hitako hoe misy fotoana le izy mila misadapty ohatr'izay ihany ianao fa arakaraka le obéissance foana ihany zany base le izy hoe zay ve ny appel-anao hoe ohatry ny appel ampoly ve ianao hoe ho flexible ianao anatin'le zavatra sa hoe inona. Raha ohatra zao appel-ana pasteur le izy ohatra hoe ataoko hoe pasteur amin'ny fiangonana zokiny de presque sûr zao hoe tsy mila an'izay flexibilité zay be izy, fa raha olona évangéliste zao izy de mety mila an'izay flexibilité zay kokoa satria samy hafa daholo ny olona évangéliseny. De zay ngamba le izy fa ny fond an'le message aloha zany important be foana e, na inona akanjonao na en fait le niteneniko teo mihitsy le izy juste avant niteny de nahita le commentaire hoe important foana le hoe selon le baiboly, selon le zavatra voasoratra anatin'ny ten'Andriamanitra de message teneninao hoe zay ve le asain'Andriamanitra teneninao, zay ve le fomba tian'Andriamanitra tenenanao le izy. Akoho zany te hanindry an'ity zavatra ty hoe le fitiavana important be satria indraindray tsika le marina mihitsy le teny jauna teo hoe lasa ciblé be any amina hoe olona hoe kristianina mizara finoana zany le izy hoe indraindray tsika zany misy be an'izay hoe zay le kristianina, zay le tsara, zay le efa voavonjy de nareo le ratsy de ohatrany hoe adinitsika hoe Jesosy konge no sitontsika tany fa tsy tsika no hoe tsara e. De ohatrany hoe hitanareo ohatra zao Jesosy zao tena Jesosy zao tena nanana zay proximité zay hoe tsy menatra izy mandeha mitsofoka any anatin'le tranon'le mpanota de ny olona manenjika anazy daholo manodidina hoe fa maninona koa ty miaraka misakafo amin'ny risirisiry le mitakosina. Izy nila an'izay flexibilité zay izy nila an'izay fitadiavana an'le proximité zany hoe proche amin'le olona izy mba ahafahana misintona an'le olona hoe hibebaka. Ohatran'le tantaran'ny Simona Fariseo moa iny raha tsy diso le hoe nasain'le Fariseo izy zany Jesosy zany sakafo iaraka aminazy de zay koa aloha mahafinaritra be anazy Jesosy fantany hoe ny toetran'ny Fariseo en général tsy tiany fa rehefa misy manasa izy de ndao zany ozy izy fa ohatrany hoe occasion foana zany le izy hoe occasion hitoriana, occasion ampianarana sy ny sisa rehefa mbola mandray aloha le olona de zay zany de tao anatin'iny tsy hay hoe ahoana satria matetika rejet foana ny azo. De tao anatin'iny tsy haiko hoe ahoana nahafahan'le vehivavy le hoe ohatrany hoe mpijangajanga zany le vehivavy ny fiainany teo aloha zany niditra tao anatin'le fotoana de nanorika ny tongotry Jesosy tomany teo amin'ny tongotry Jesosy de namafa ny ranomasony tamin'ny volony de le eritreritry le Fariseo zany hoe raha fantatry Jesosy ozy izy raha tena mpaminany tokoa io Jesosy io de fantany hoe ohatrany ahoana ny fiainan'io vehivavy io, zany hoe vehivavy sûrement zany le izy efa fantatry ny olona rehetra eraky ny tanàna zany hoe iny le vehivavy ratsy fitondra tena de le olona mpivavaka zany le olona religieux zany ohatrany hoe aza mitakosokosona nify ohatrany hoe sao de maloto ianao zany sao de ohatrany hoe ifindran'le fanahy fijangajangana ve na tsy haiko raha hoe zavatra amin'izao andro zao fa Jesosy zany tsy natahotra an'le izy hoe za zany masina sy hoe mpampianatra sy ny sisa de nefa hoe mikasika anahy le olona de ianao zany important le hoe tellement ianao mitombo am'le fifandraisanao amin'ny Jesosy tellement ianao mitombo am'le puissance an'Andriamanitra sy le caractère sy ny rehetrarehetra ka na mikasika anao raha ny loto ny aretina ny fahafatesana ny mpanota de tsy hoe ianao matahotra hoe sao de ifindran'inona sao de mandoto anahy sao de zao fa ianao zany tsy tokony mety nitahotra fa ianao zany tokony manana zay hoe occasion ty mpamirapiratana mazava eo amaizina zay le étude tamin'ny farany hoe mazava mamirapiratra eo amaizina de ohatrany hoe misy an'le teniko anatin'izy hoe tsika ny fahazavany ahoana moa le fahazavany zao sa iny zany ohatr'izay moa ka tsy haiko hoe ina le eritreretana de le izy zany ohatrany hoe tsika zany ohatrany hoe tokony hoe lumière anatin'le zavatra de le lumière zany rehefa miditra anaty aizina de soit le aizina mitsoaka tsy mazaka soit le aizina lasa mazava de tokony ohatr'izay mihitsy zany le fiainantsika anatin'le izy hoe tsika zany tokony le lumière de na misy maizina raha eo de tsy hoe tsika indray ohatrany hoe zay tsy anananana an'io ohatrany hoe tokony vao maire tsika manantona an'le maizina mba ahafahan'le maizina hazava de le izy mila miomana foana hoe
Ianao zany rehefa mankao am'le maizina de misy hery miala. Zay le réalité zany ohatrany hoe Jesosy rehefa nikasihan'le vehivavy narary de nisy hery niala taminazy nahafahan'le vehivavy sitrana. De anao zany mila vonona am'izay le prix à payer zay le hoe vonona hiaritra ny zavatra rehetra ho an'ny olom-boafidy. Hoe rehefa akao maizina hitory rehefa akao maizina mirapiratra amin'ny mazava na hizaran'le fiainana zany ao anatin'izy hoe resaka faharetina moa le teo de tsy maintsy misy hery miala any anatinao, tsy maintsy misy prix payenao any ambadika any amin'ny zavatra iny de rehefa miala avy eo ianao de mila mi se ressourcer. Fa ny déséquilibre-n'le izy anankiray manko hoe zay zany le cool zany de manaraka an'le hanina mpanota zany mba tsy am'izay manintona olona de ianao nefa ny fifandraisanao amin'Andriamanitra tsy renouvelenao le hery azo avy any, tsy mi se ressourcer ianao de afaka kelikely de tsy hita intsony le différence anao sy le mpanota, lasa samy gris nareo anatin'izy, samy ohatrany maramara zany ohatrany hoe tsy tena mazava intsony ianao fa mitsilopilopy le fahazavana anatinao. De eo ianao zany mila mandini-tena anatin'le izy hoe tena mbola makaiza zany e. De Jesosy zao tamin'izy nanao mission tetỳ tany de ny zavatra tena fanaony rehefa avy manao mission ngeza izy de mandeha mitokana any an-tendrombohitra. De hitako hoe zay zao nenazy ny fomba se ressourcer zany tanatin'le izy. De matetika izy moa tonga de ndray alina any foana. Izy aloha tena nahavita. Izy mitombo tsikelikely koa nge ianao arakaraka le hoe ino ty étendue an'le mission anao. Oui, afaka maninona hoany? Na le commentaire Jacques Sergio. Hoe amin'ny WhatsApp ozy izy. Ny WhatsApp ty numéro ty. Tsy haiko reto fa ohatrany hoe fa mandeha le resaka zany de za zany tena important be tiana atao foky zany le resaka fitiavana par rapport am'le hoe ny olona very hoe hitanao misy fotoana zany indraindray te hizara an'ity fotsiny misy fotoana indraindray le zavatra asain'Andriamanitra ataonao tsy mila mitory akory ianao fa indraindray ianao mila hoe eo fotsiny ianao miaino an'le olona, indraindray ianao mila hoe maneho fitiavana fotsiny ianao hoe manome vola fotsiny ianao raha zay no ilainy. Fa tsy hoe ny hoe mitondra an' Jesosy égale tsy maintsy mitory foana de hoe indraindray manko le izy azo ohatrany hoe fifaliana ibedibedy fotsiny de zany koa anisany tsy itiavan'ny gentilisantsika hoe ohatrany hoe miteny foana de nefa indraindray rehefa jerena le rehefa misy circonstance ilavana le fitiavana de tsy hita tsika. Indray ny TikTok e. Zay efa inactive foana nefa ianao. Nefa tsy hiara pelipelika be resaka. C'est TikTok. Sady manoratra commentaire vao teo. Tsy misy sika ny tena marina e. Ina moa le sika niteneniko teo koa. Ay de ohatrany hoe ao anatin'izay axe zay ny thème-ntsika rapitso resaka générosité moa zany izy raha fitinina fa ao amin'ny Korintianina faharoa toko fasivy ao no thème-ntsika rapitso de manasa anareo amin'ny fitsasany hariva le izy de zay ny resahantsika ao. Le générosité moa zany thème sujet mampangididy sofina ny olona mihitsy en général fa hoe resaka générosité de mieritreritra foana hoe hitady vola indray zany reto fa izy zany misy an'izay ten'Andriamanitra zay tenenin'i Paoly hoe tsisy nafeniko anareo izy de mahasoa de tsy maintsy resahana le izy de za tsy haiko moa zany zay zavatra mbola hita ho tenenin' Jesosy anatin'le izy fa ny anahy manokana zany no tena anisan'ny nahatonga le io thème io napetraky Jesosy tato am-poko zany de tato am-poko le hoe nandalo nisy loza zany nandalo tany Tomasina teo nisy an'le rivo-doza io de nisy zavatra hitako tany Facebook hoe mora hozy izy ohatrany hoe zay foana hozy izy le teneniny hoe nos pensées nos prières vont vers vous de hoe maherezy de hoe mivavaka ho anareo fa mila arahan'asa le izy hozy izy le olona fa olona tsy de ohatrany paoziny tsy de mivavaka aloha fahitako anazy fa maninona hozy izy ny ohatrany hoe zay daholo foana le tenenina fa aiza hozy izy le action anatin'le izy de io teny io no azoko juste vao avy nahita an'izay de hitako hoe Jesosy miconfirme an'le zavatra zany hoe tsika zay moa le resaka niodina teo hoe tsika fahazavan'izao tontolo zao raha kristianina ianao fahazavan'izao tontolo zao de occasion rehefa misy zavatra ohatrany io mitranga occasion le izy antson'Andriamanitra anao ho fahazavana hoe hamirapiratra ao anatin'le izy hoe
tiara zany a inona ny ataonao ny tena tiako tenenina amin'ity de fanampiana rabola mihitsy no an'le olona de zao a ny anay manokana aloha zany a ny zavatra nitondra Jesosy anay hatramin'izay a ka vetivety fotsiny sao de lasa tao de voatena anao tsisa ny any te anona fotsiny asenao koa zany tabahana le anao hoe ny anay manokana ny zavatra hitondra Jesosy anay hatramin'izay hoe na kely ara no anananao de mila tonga de manome anao fa tsy hoe miandry ianao hoe anona be da be de misy olona zany misy mpanompon'Andriamanitra hitanay manao ohatran'izay koa de zay ny hoe be tamponay hoe izy zany no tohananay tsy haiko moa zany mety ho alefako amin'ny commentaire ao ihany angamba le numéro sy le lien hoe ahafahana raha ohatra hoe tarihan'ny tompo nareo hoe andefa volany amin'ny zareo fa be de be moa cagnotte tany Facebook sy ny sisany a sy ny olona samihafa izay efa manao zavatra de entanina zany tsika rehetrarehetra izay tsy nilalovan'le loza hoe andao reto hanome zay zavatra efa afaka omentsika de ao fa zay mihitsy rehefa le miconfirme ohatr'izao hoe Jesosy ry Jacques Sergio fa inona tenena io koa izy ny termany amin'ny étude biblique ataony zany amin'izao mahafinaritra mihitsy ohatran'le tandray mandeha koa le ozy izy lasa hoe tena mijaona mihitsy koa izy izy ny vaky teniny amin'izao anyway ngambana reto fa zay koa somary reraka kely tam'le nandeha mivoaka tamin'ny maraina de anona fa mijanona treo ngamba le live rehefa avy mivavaka moa zany sady efa adany iray le izy de aleo tsy hitarina be misaotra betsaka anareo misaotra ny amin'ny participation de tahian'Andriamanitra manokana antsika tsirairay avy de ndao ara ny vavaka Jesosy misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny zavatra rehetrarehetra izay niresahana teo misaotra Jesosy fa tao anatin'iny teny fohy iny de tena hoe nisy révélation maro Jesosy mivoaka tao anatin'ilay izy de misaotra anao Jesosy ny amin'ny zavatra rehetrarehetra izay niteneninao tamin'ny alalanay tamin'ny alalan'ny olona tsirairay avy ihany koa teo amin'ny commentaire sy ny sisa Jesosy tamin'ity live ity de misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny fampianarana rehetrarehetra izay nomenao anay teo vahoaka zay Jesosy mba tena hoe hanana an'izay fomba fisaina izay Jesosy hoe iobéira foana Jesosy hankatoa foana amin'ny zavatra rehetrarehetra izay teneninao na de indraindray ara Jesosy mety hoe misy zavatra any anatinay te hanao te hicontrer be an'le te hanohatra be an'le zavatra nasainao atao de mbeo anay Jesosy le tena hoe iobéira foana na amin'ny zavatra kely indrindra izay mety eritreretinay hoe ty kosa rangahy tena tsy voatery hankatoavana de tena hoe hankatoa foana zay Jesosy na de zany ara Jesosy ny fieritreretanay an'le izy de mbeo anay Jesosy le tena hoe ho ancré ao anatin'ny identité anay tsirairay avy mba hahafahanay Jesosy tena hoe mijoro anatin'le mission izay napetraka tany anatinay de afaka koa zay Jesosy mba tena hoe hanana an'izay fomba fisaina an'izay foana Jesosy hoe na inona ataon'ny olona de ka ohatra hoe tena hoe nataony ho anao le izy de hanana an'izay respect zay Jesosy hoe tsy hitsara de misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny zavatra rehetrarehetra de anao Jesosy ny voninahitra amen Jesosy misaotra anao zay ny amin'ny teny izay nomenao anay androany misaotra Jesosy fa tena marina tokoa hoe ohatrany hoe raha jerena ohatran'izao le teny de ohatrany hoe tokony hoe fohy ve zany ty live androany ty de nefa be de be zavatra ity niresahanao anay androany tamin'ny alalan'le izy misaotra anao zay ny amin'ny olona rehetra izay nandray anjara teto mba ho tahinao manokana anie zareo tahinao manokana anie fiainany sy izay zavatra rehetra mba ao am-pony de mba omenao anazy anie zany vavak'izay Andriamanitra hoe manoloana an'le teny sy le resaka rehetrarehetra izay natao teo omeo anay Jesosy ny tsy hanana fohatra ny fariseo hoe maika fotsiny hoe inona le titranareo zany inona le titranay zany fa mba hoe hanana fohatra ny zaonam-panao batisa hoe inona le zavatra tian'Andriamanitra ataonay inona le zavatra sainao ataonay de mba ho fidèle ao anatin'le izy hoe ty zavatra mila ataoko zany de ataoko le izy na mahasosotra ara na tsy mipoapoaka be ary le izy na tsy mirentirenty be ary le izy hoe na tsisy mahita ary le izy Jesosy na ohatrany hoe eritreretinay ara hoe ty ve de tena hoe goavana be sy ny sisa afaka hoe aseho iantsaray Andriamanitra hoe
tsy ny habean'ny ministèranao na ny na ny hoe maha-publika ny zavatra ataonao ny récompensenanao fa mba hoe asehonao andriamanitra hoe mirécompenser an'le motivation ianao, mirécompenser an'le fidélité anatin'le zavatra atao ianao. De mivavaka koa Jesosy hoe omeo anay le fo tena hoe andeha amin'ny fitiavana, indrindrandrindra manoloana ny hoe fizarana ny finoana moa le thème teo mba hoe hanana fitiavanao zay Jesosy anatin'le izy de na mety hoe misy prix lasa tsy maintsy payena ary zay anatin'le izy na mety hoe inconfortable aminay ary le izy de mba tena hoe hitombo amin'izany fitiavana zany avy aminao. De mivavaka koa hoe esorina anatinay le fitsarana, esorina anatinay le mitsara ny hafa, omeo anay le fo hoe raha misy zavatra tsy azoazonay de hivavaka ho an'ny olona, hivavaka ho an'ny ministèran'ny olona, hivavaka ho an'ny mpanompon'Andriamanitra, hivavaka ho an'ny manam-pahefana satria ireny olona rehetrarehetra ireny de misy zavatra misy ady lalovany ao anatin'le izy izay tsy fantatray de manampy foana le hoe misy olona hoe mba manohana mbavaka anatin'le izy de misaotra anao zay Jesosy ny amin'izany fampianaranao anay izany mivavaka hoe ka tompo tena hoe ampitombonao ny tsirairay amin'izay zavatra hoe niantsonao anazy ny identitéany en tant que hoe missionny sy ny manoloana ny personnalitéany mba tsy homenatra izay ny hoe être nous-mêmes hoe ity ny zavatra efa nataon'Andriamanitra tany anatinay de mba ho ataonay zany. De mivavaka hoe ankina aminao zao fin de soirée zao sy ny live izay ho atao hariva ihany koa. Misaotra Tompo, amen. Ay, rapitso. Tahiny Jesosy daholo Tahiny Jesosy daholo de alefanay amin'ny commentaire eo ihany le lien le andefasana vola amin'ilay mpanompon'Andriamanitra. Izay.